Makasika ny kolotsaina mamalagasy ny sokatra nanomboka ao amaly ny herinandro ny kabary karakarainy ny fikambanan'ny kabary malagasy nandro fimpima hetsika natao hatrany anandratana ny sotoavina malagasy ny tanjona ao anatin'izany. Araka ny teny fanevan'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na fimpima manao hoe izay tian'ny tenindrazany dia hatian'ny tanindrazany ny sokatra ao amaly ny herinandro ny kabary. Maro lafy ny fandaram-potoana amin'izany ankoatra ny kabary mazava ho azy dia isy ihany koa ny valan-kevitra mafonja hoentin'ireo mpikambana ary ny fampirantiana araka ireo fanazavana ramatoa Andriambavody Anitra filohan'ny fimpima azy izao. Saina isa taona eto Antananarivo renivohitra zany no natanterahana azy amin'ny taona ity efa tonga eto ireo mpikambana manerana ny lafivalonymisy hatrany ampitan-dranomasina. Maro ny hetsika tanterahana ao anatin'izany ankoatra ny seho akabary lehibe izay ataonay ravahan'ny hira tarika telo fangatony zany miara-miasa anay amin'ity indray mitoraka ity dia eo ihany koa ny fampirantiana samihafa ny fampianarana kabary maimaikona ary tsy noadinona ihany koa indrindra ao anatin'izay ny velakevitra ary mamorona fa tsy mamerina, mamorona fa tsy manimba, mamorona fa tsy manovo ao amin'ny talarariasina zany no anatanterahana indray izany velakevitra. Ilam-pantanana eo Analakely no nanomboana ny herinandro ny kabary omaly tonga ambany nanatrika izany ireo mpikambana avy amin'ny lafivalonynosy eny fa nahatra ny ampitandrika azy. Kabary amin'ny fiainanay anavanana na ny ankapobeny dia ny fahafalisainiva mahamalagasy anay ary tsy fanarianay ny fiavinay ny kabary dia anisan'ny aminay zany na ny tena manokana moa fa miresaka mpikambana ihany koa dia hitatra fanehoana koa tsy fanatonona ny tandrazana sy ny fitiavana ny tandrazana fa tsy adiny ny fitenenay ao amin'ny fitenenany ao ny hoe izay tian'ny tenin-drazana tian'ny tanindrazana izay no anisany manosika anay mampihely koa ny kabary ny andafy izay sady mampianatra no mandava no mitarika ny olona koa tontolo amin'ny sotoavina malagasy satria eto amin'ity atao hoe fanao tontolona raha tsy maintsy tsika dia very ny sotoavina ananatsika. Mitohy amin'ny tahalararasina resaka rehetra toy ny fampirantiana tanjona ny fanandratana hatrany ny mahamalagasy satria ny kabary dia mifon'ny fonamvoy izany hika tsara hoay na ianarana. Nanome voninahitra ny lanonam-panokafana omaly ramatoa Randrianasoa Voanalaroy ministry ny asa-tanana sy ny kolotsaina ary ny vaka sy ny PDS n'Antananarivo renivohitra Andriamanjato Niasina. Akatsika eto ihany koa glasy tokovavy ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ity takarivan'ny alakamisy ity fa me fotoana eto indray tsika amin'ny ora manaraka veloma tokoa.